Salama daholo eo. Androany dia ndao indray ho resantsika ny mahakasika ny tontolon'ny zavakanto. Tsy inona moa ho resantsika amin'izany fa ny namoahany Big MJ ilay valan-kafatry ny Arna tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Mavandy moa izay nanaitry ny be sy ny maro raha vantany vao nahita Arna namoaka an'izany hira Mavandy izany izay didikasy ho an'ny Big MJ moa zany mazava ho azy. Ka namaly an'izany moa i Big MJ ka nanao an'ilay hira nampitondra ny lohateny hoe Mavandy ihany koa. Ka noho izay hira izay dia maro nametra-panontaniana amin'ilay hoe iza tokoa moa ny tena mavandy amin'izy roa ireto, i Big MJ sa i Arna? Iza ny tena mbola ngomangoma, iza ny tena mbola manimanina ny taloha, hoy ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any MCC tao Matabatagazy. Toy izao ny fanaovana azy, tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha ny idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika any hira izay navoaka nireto mpanakanto anankiroa kalaza izay efa mpivady teo aloha ireto moa, tsy iza moa izany fa i Big MJ sy Arna dia tsara ny afantarantsika fa roa taona sahady izay. Izany hoe feno roa taona izay no nahalasan'ny mpanakanto Rakorotsy na i Loïc Rakotonirina izay maty tamin'ny 20 Jolay 2024 ka isika amizao efa mananika ny 20 Jolay 2024. Ity mpihira ity izay nankafizin'ny be sy ny maro no maty tampoka tany Mahajanga noho ny aretina asma izay nitaizazy moa izany mazava ho azy. Ka ny zavakanto izay navelany kosa tsy maty ampony mpankafy azy mandrakizay. Ka noho izany dia toizo hatrany ny fankafizana anireo sanganasany. Ny tenany no maty fa ny tantara izay napetrany dia tsy ho faty velively. Etsankilan'izay moa ny raharaha izay nahafatesany Ravelson Mia tsy ambaratelo izay ahina ho nidominy fiara teny nanisana dia efa mandray antanana ny raharaha. Ny polisy misahana ny famoivoizana nanomboka tamin'iny fotoana nahafatesan'iny. Hatao fitsirihana ny caméra de surveillance eny amin'ny manodidina ilay toerana nisy ny loza. Tsy nisy tsy nahita mantsy ilay fiara nahavandoza ka tsy maintsy miditra amin'izay sehatra izay ny mpanao fanadihadiana. Araky ny fanazavana azo hatrany dia efa nanaovana autopsie ny vata mangatsiaka ny Mia tsy ambaratelo ary andrasana izay vokany fanadihadiana. Ndao amin'izay ara idirantsika ny mahakasika ny hirany ireo mpanakanto izay samy kalaza ary efa nivady teo aloha ireto. Rehefa hitantsika moa izay efa herinandro lasa no namoaka an'ilay hira mitondra lohateny hoe Mavandy i mpanakanto Arna ary maro sahady moa no nandray sy nahazo an'izay hira izay ary maro ihany koa ny tonga dia avy hatrany naharaka izay antefany hafatra tamin'iny hira iny. Mazava ho azy moa izany araka ny voalazan'ireo mpankafy hatrany dia dedikasy izay mandeha any amin'ny lehilahy mpanambola, tsy iza moa izany fa mandeha amin'ny Big MJ izany izay isany vadiny teo aloha no sady niara niasa taminy tao anatin'izay tontolon'ny mozika izay. Ary tena raha ny hita hatrany moa nandritra ny fiarahamiasan'izy ireo sy ny fiarahan'izy ireo tao anatin'ny mozika izay dia tena niroborobo ny sehatra ny mozikan'izy roa ireto ary nanerana nosy nilazany ireto mpivady roa ireto tamin'izany andro zany. Ary maro moa ny hira izay navoakan'izy ireo tamin'izany andro zany ary samy niezaka nanao dedikasy ny andaniny sy ankilany tamin'izany. Ny andaniny milaza ty memanky bebe, ny tsy ankilany dia mamoaka hira hafandray toy ny hoe vady tsy miova sy ny maro hafa. Eo ihany koa ilay maloya izay navoakany Big MJ tamin'izany andro zany. Ka manoloana izay moa dia hita soritra tao anatin'ny tononkira izay navoakany Arna moa ireo hira rehetra izay dedikasy tamin'izany andro zany fon'izy ireo mbola ny fanambady. Ka nitantarainy Arna tao anatin'ny izay hiran'izay moa ireo hira rehetra sy ny antony nahatonga an'ireo hira izay navoaka tamin'izany andro zany. Ary namafisiny ihany koa fa vanty hoy izy raha milaza tsy tia ianao ka mety mbola manimanina angambany raha lehilahy
ary mety mbola misy resaka ihany ifanaovan'izy ireo ao ambadibadika ao no mahatonga an'izay dédicace zay ka navoaka public sy natao ankira tahaka an'izay. Etsy andanina zay tsy niandry ela akory i Big MJ izay namaly avy hatrany vantany vao naheno an'izay hira izay dédicace nentefa taminy zay ary mazava ho azy moa izany matona maly Big MJ dia tena nentefa taminy ilay hira izay navoaka ny mpanakanto Arna ilay nitondra lohateny hoe Mavandy. Ka namoaka hira ihany koa i Big MJ tamin'ny iny andro omaly iny ka navoakany ilay hira mitondra ny lohateny hoe Mavandy ihany koa ny titre ary ny hita tao anatin'ilay hira dia ilay tononkira any Arna ihany no naveriny Big MJ sy ilay rythme fa ny tonony tao anatiny no novainy amin'ny faveriny zany izany hoe amin'ny araky ny fanazavany hatrany ary nitsondriny Big MJ mazava tsara tao anatin'izay fa Mavandy ianao raha ahita lehilahy asolony lehilahy mpanambola tahakay hoy izy ary Mavandy ihany koa ianao raha milaza fa tsy mbola te hiverina hoy izy fa ny lehilahy manambola dia sarotra adinona hoy hatrany Big MJ tao anatiny izay tononkirana zay. Ka manoloana izay mo maro no mampetram-panontaniana amin'ilay hoe iza marina mo no tena Mavandy amin'ireto mpanakanto roa izay efa mpivady teo aloha ireto, i Arna ve no Mavandy sa i Big MJ? Ao ndray ireo mametram-panontaniana amin'ilay hoe moa ve tena mbola samingoma ireto mpanakanto roa ireto no mahatonga azy ireo no manao tahaka an'izao sa mbola te hiverina na ihany koa mety hisy fiverenana any aorinany ny tiany ireto mpanakanto ireto ampitaina amin'ny mpankafy azy ireo. Raha toa ka misy tokoa moa izany famerenana ireto mpanakanto roa ireto mba ahoana sy ahoana ary ny toetra raha izay misy eo amin'ny tokantranony izy ireo tsirairay avy hoy ny mpanara-baovao raha nametra-panontaniana mahakasika an'izay. Sa ve resaka baize fotsiny iny hira izay natao iny mba hatonga anireo mpankafy avy hatrany dia hanaraka sy hiverina ankafy indray anireto mpanakanto roa izay samy kalaza ireto hoy hatrany ny fanontaniana ny be sy ny maro ihany koa manoloana an'izay toedrara izay misy eo amin'ny mpanakanto Big MJ sy Arna izay vantany vao naheno sy namakafaka an'izay hira izay navoakan'izy ireo zay ary nilaza ihany koa moa i Arna tao anatin'ny pejiny fa merci tamin'ilay cover hoy izy ary tsy ela akory ianao dia efa nahavitan'ilay cover ny hira koa hoy hatrany Arna raha nandefa hafatra ho an'ny Big MJ. Ao anatin'izay clip zay hatrany moa dia hita taratra ary hita soritra fa nampidiriny Big MJ tao anatin'ilay clip vaovao ikoto lehilahy Maitsoambo izay nampitondray ny lohateny Mavandy 2.0 zay moa ka nanaitra ny maro moa raha vantany vao nahita any sariny koto tao anatin' izay clip zay satria raha fantatsika tsara sy raha mahita fa ikoto lehilahy Maitsoambo sy Big MJ dia isan'ny mpifamahavalo ao anaty tambazotra Facebook ao efatra amin'ny ela ka mandraky tiny androany. Ka inona zany no antony nampidirany Big MJ anikoto lehilahy Maitsoambo ao anatin'ity clip ty hoy ny mpanara-baovao raha vantany vao nahita an'izay sariny koto tao anatin'izay clip zay. Izay moa no ela ary izay ihany koa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tao matawatagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.